information. Lanonana telo sosona no tanterahana teto amin'ny foibe ny sampana mpamonjy vonatsara lalàna androany dia teo aloha ny fanolorana gradina kaporaly ho an'ny mpianatra miisa 27. Lanonana faharoa kosa dia fanolorana ireto mpianatra ireto trano fidiovana sy trano fivoahana izay novolavolaina nandritry ny 9 bolana ny anarany ary ny fahatelo dia ny fitokanana ny vavahady automatika. 9 izy ireo no navoaka androany zany nahazo ny mari-pahaizany. Dia ireo stagiaire ireo nanolotra trano fidiovana sy fivoahana izay hitantsika teo zareo ihany no nanao ny tsipaipaika nandritra ny 9 bolana ny anarany dia nitatra kely moa le izy satria tsy ampy le tsipaipaika dia nitatra kely nanaovany zareo azy dia io vita somatsara nitokanana androany io. Ny lanonana faharoa dia ihany koa ny vavahady anankivaly miakatra ivoan'ny camion efa vonona ambadika ao amin'ny intervention rehetra. Ireo nandritra ny 5 taona dia efa tsy nandeha satria efa simba ny mekanismany dia vita izy zany zao dia ny fiara rehetrarehetra amin'ny mpamonjy vonona zany izay andeha hamonjy vonona efa ao ambadika ao daholo dia miainga fotsiny io rehefa mandeha ny fiara be. Antsika natrany amin'izareo anglisy mety tsy maharaka amin'ny pompier fa arakaraky ny zava-miseho no hoe zavatra hoe maharaka na tsy maharaka. Io moa zany fiara-miasa ny rehetrarehetra no zavatra tena tediavina. Ny tanjona dia ny avofe malaky ny zavatra miseho. Ohatra zany hoe raha misy tena hoe miseho any an-trano any misy zavatra mirehatra aingana dia ny ao an-trano aloha tena tonga dia mamonjy azy aingana amin'ny zavatra voalohany iny satria raha antsika malala fa mifiandohan'ny hafa dia ohatra n'ireny afokasika ireny foana aloha dia raha tsy hoe zavatra mipoaka be dia reny zany tonga dia fihezina aingana mba tsy hoe tonga dia hitatra be le zavatra raha ohatra efa afo be ao anatin'ny efitra anankiray hoe zay vao misy olona mahita dia zay vao miantso ny mpamonjy vona dia mazava ho azy mbola mila 10 minitra na 15 minitra na 20 minitra ny fialan'ny pompier any amin'ny toerana ny alany mandrapatonga any amin'ilay toerana. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.